Fela be nampiasa amin'ny vola efa tamin'ny nanomboka tamin'ny 2011 nampiasa amin'ny vola be da be ny ampiasako amin'ny vola tany am-boalohany ividanana crédit fa taty aoriana tena miasa mihitsy amin'izay izy isan'andro satria rehefa manao paiement na facture na rehefa mandovola na miantsena na ohatrany dia mampiasa amin'ny vola foana amin'ny asa izy zao tena miasa be aminako satria na ny client raha ohatra zao dia amin'ny vola ny andoavany anako dia zako ohatra koa rehefa mandovola amin'ny mpiara-miasa dia amin'ny vola ny andoavana anazy zany hoe tena ny ravim-bola zany efa tsy dia miasa firy intsony mihitsy satria manamora be le fampiasana le amin'ny vola na ho anahy na ho an'ny mpiara-miasa aminako. Ie mampiasa ny vola isan'andro sady mpiasana amin'ny vola hatramin'ny asako tato moa zany dia izay foana hoe miezaka ny manatratra ny standard international dia miezaka ny mampivoatra trany ny fomba fiasa sy ny rehetrarehetra ampiasana atao ampiasana. Donc avec Mvoul, le start-up a été boosté surtout côté visibilité financière. Au début, j'étais le seul développeur, mais après, on a embauché 5 autres développeurs pour élargir notre start-up. Manamora ny fandefasambola ho an'ireo tokantrano marefy izahay, indrindra any amin'ireo faritra sarotra ny hikirakirana lela vola. Mahomby, eo ny eo, azo anto ary mora kokoa ny fampiasana ny vola. Tsy vitan'izany fa fomba iray ahafahana mampandroso à Madagascar ihany koa cash transfert. Afaka mandony collage ny mpianatra nefa zato hatrany ihany. Afaka mandony facture ny jirona ihany koa na ny abonnement Canal Plus nay. Eo ihany koa ny fitahirizana vola, tsy voatery manana banky ianao fa afaka manana compte Mvola fotsiny dia afaka mitahiry vola ianao ato an-trano. Mba aleo tena miaraka amin'ny Mvola satria tsy mila milahatra rehefa andro frais de scolarité fa tonga dia vita eo ny eo. Ary za koa manana nofinofiny andeha mba hitan'izany États-Unis zany sy hanohy fianarana any. Ka no manako an'izay voyage izay dia manangom-bola aho amin'ny Mvola épargne. Maleo tena miaraka amin'ny Mvola satria amin'izao fotoana rehefa misy zavatra ilaiko dia tsy voatery miala eto amin'ny toerana misy anazy intsony afaka tonga dia atoko eto amin'ny eo mihitsy ny zavatra tiako atao. Ary hitako konkoa zany eo alohan'ireo mpanjifako satria rehefa misy zavatra tediavin'ny zareo dia tsy voatery mankaty amin'ny tranombarotra zareo fa afaka tonga dia manao commande any amin'ny toerana misy anazy any dia payany pary amin'ny vola le izy dia tonga dia alefany fotsiny entana avy eo. Fahatsapako ny ray andro raha tany amin'ny taona raiky ambin'ny folo sy roa arivo tanoany naka vola tao amin'ny telo masopy Zoom dia natsapa sy nahita fa maro sy betsaka ny olona mila nyity service ity dia rehefa lahatra nanapa-kevitra fa andeha hanao an'ity azy ity. Dia ny fiantraika mivantana aminako amin'ny fampiasana amin'ny vola dia eo amin'ny resaka fotoana. Eo amin'ilay fotoana zany tena hitako hoe tombony betsaka satria na fivezivezena raha tena hitanao hoe mihena. Fotoana ahafahanao manao asa zany lasa mitombo kokoa. Taloha raha ohatra hoe mampiasa mandoa vola dia mila se déplacer anao dia manao paiement dia ohatr'izany. Fa amin'izao fotoana efa aingana be le izy. Be da be ny zavatra tombony azo satria na miantsena raha ohatra zao mividy fitaovana eo fotsiny ianao mividy crédit dia mijery amin'ny internet dia efa vola ianao dia efa azonao le fitaovana. Taloha raha hoe mbola mandeha mandany fotoana makany botika dia mijery an'izao dia mijery an'izao dia lany fotoana fa amin'izao izy tena efa lamina tsara. Tombontsoa voalohany indrindra hitako hatramin'ny asako atao amin'ny vola dia ny environnement iainana atao ampiasana convivial be, mahafinaritra be daholo ny mpiara-miasa rehetra. Anisan'izay koa ny certification rehetrarehetra sy ny formation izay minanay isan-taona na isam-bolana. Oui, après MIA, on a reçu 3 appels, 3 gros clients autres que Mvoul. Ils sont intéressés par notre activité. Donc merci Mvoul de nous avoir boosté notre start-up. Merci. Manana fotoana zany, betsaka kokoa afaka mbola miseho concentré mikarakara ny akohonako. Manana fotoana ihany koa ako malalaka afaka mikarakara ny tenako. Manao manicure ohatra dia efa afaka makaty hatrany le olam-panao anazy dia peko pary Mvoul izy avy eo. Nanomboka nampiasa ny vizany vola aho dia afaka tonga dia manafatra entany eto toerana fa tsy voatery ny vitan'izena intsony. Maro sy betsaka ny asa izay rahako manao amin'ny vola taty aoriana rehefa fampatry amin'ny vola fa efa orinasa kely anankiray afaka manao zavatra maro aho amin'ireo karazana paiement en masse collecte toy ny litsi sy ny projet rehetra izay misy ao amin'ny vola fary anisan'ny nanosika bebe kokoa zany teo amin'ny sehatry ny fitombon'ny fidiram-bola.
nampiasa olona maromaro kokoa rehefa ny amaro ny asa. Voalendohan'ny confirma ka nisy an'ity fizaran'ity politika nahazo foana tamin'ireny zao izay tsy mivarotra satria ianao izany le sahirana tsy mivarotra dia iny mba misy ho raidraisinao ny tany fidiran'ny mpianatra, jiro